Ny sokatra androany kosa ny atrikasa izay nikarakarainy ny Eisa etsy amin'ny Carleton na Anosy natao indrindra moa izy hanampiana ireo solombavambahoaka vehivavy amin'ny fifehezana ireo andraikiny. Entina namafisana amin'ny fahaiza-manao ny solombavambahoaka vehivavy no anatanterahany Eisa ny atrikasa eto amin'ny Carleton na Anosy. Vehivavy parlementaire manodidina ny 20 isa no mandray anjara amin'ity atrikasa ity. Ny andraikitry ny solombavambahoaka amin'ny fitantanana amin'ny volam-panjakana momba ny arifenitra sy ny soatoavina tokony hanana solombavambahoaka. Ireo no anisan'ny tepika ny dinihana nandritra ny atrikasa karakarain'ny Eisa. Ohatra antsika mijery ny antenimieram-pirenena solombavambahoaka. Tsy hoe rehefa vehivavy ianao solombavambahoaka dia tsy mahavita azy. Fa io zany mitovy na lehilahy na vehivavy, misy ireo tena efa ao anatin'ilay izy efa zatra an'izay hoe amin'ny sehatra politika sy fandraisana fanapa-kevitra sy hoe asana solombavambahoaka izay na lehilahy io na vehivavy, dia misy ihany koa ny vehivavy tena hoe efa ao anatiny fa misy mbola tsy ao anatiny. Fa ilay izy zany tsy afaka hoe atao an'izay hoe lesoka amin'ny maha-vehivavy ianao na hoe amin'ny maha-lehilahy fa mitovy daholo zany. Fa ny mampatonga anay hoe manohana kokoa ny vehivavy zany dia hitantsika fa amin'ny sehatra ny fanapa-kevitra rehetrarehetra dia mbola vehivavy aloha no ambany zany andraisana anjara misy ireo, dia miezaka zany mampatonga an'izay hoe 10 isanjato dia miezaka foana manamafy manometra ekefa ahafahan'izy ireo miroso bebe kokoa, hosahy kokoa, satria izay no mahavoantsika zany indrindrindrindra eto Madagasikara hoe mbola misy an'ilay raiky tapisaka, misy an'ilay hoe misalasala ny vehivavy hiditra amin'ny fiainam-pirenena satria hoe ny lehilahy ihany mahavita azy arak'izay. Raha oharina amin'ny firenena hafa dia mbola ambany ny tahan'ny fandraisana anjara ny vehivavy malagasy amin'ny politika. Eo anivon'ny antenimieram-pirenena dia 120 isanjato ny solombavambahoaka ihany ny vehivavy. Ny hampiakatra hatrany amin'ny 10 isanjato ny fandraisana andraikitry ny vehivavy amin'ny sehatra politika no fanamby apetraka. Ny Eisa dia ataontsika hoe mpiara-monina antoka anankiray fotsiny ao anatin'ity sehatra miranena sy fampandraisana anjara ny vehivavy ity. Fa tena ilay izy zany tsy vitan'olo tokany ary izay foana ny antso ataonay zany na amin'ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra na amin'ireo société civile namana, ONG, organisation tsy miankina amin'ny fanjakana namany, fa tsy vitan'olo indrery zany ilay izy. Dia ny zavatra nisan'ny efa nataonay moa zany ankoatran'ilay hoe fampahafantarana an'ilay hoe miraneta sy fampandraisana anjara ny vehivavy any amin'ireny indrindrindrindra ireny faritra ireny, dia manao koa izay miantso zany hoe plaidoyer zany eny amin'ny tompona ndraiky mpanjakana sy eny anivon'ny ohatra hoe antoko politika sao vao aingana ny nandehanany tany. Atrikasa faharoa no mena vehivavy parlementaire ity tanterahan'ny Eisa ity. Ny Eisa izay tsy mitsahatra ny manohana ny fandraisana andraikitry ny vehivavy eto Madagasikara.